olom-baovao miova vatana sa olom-baovao miova tetra no antenainao? Saotra ho an'Andriamanitra dia mitsikitsiky sika kopatanana miarabanao, manasanao mpitiavana mba hamaly fanontaniana ho an'ny tenanao. Olom-baovao miova vatana sa miova toetra no antenainao ho an'ny tenanao. Ao anatin'ny hevitra moa sika momba ny Jesosy sy ny hindoisma. Ny foto-kevitra hindoista dia mino zany fa ny fanahy na hoe atmanina hozy izay ny teneny azy zany dia tsy mety maty io fanahy io fa miditra ao anatin'ny vatana vaovao indray izy aorianan'ny fahafatesan'ilay vatany teo aloha dia miaina fiainana vaovao indray izy zany aorianan'izay. Ary ny fiainana io zany dia ny karma no mitondra azy hoe asa tsara sa asa ratsy no nataonao. Dia izay no mamaritra ny fiainana iainana manaraka eo indray zany. Izany no finoana inon'ny hindoista. Dia manambony ny toerana misy ny olona ao amin'ny fiainany manaraka ny karma tsara, ny olona izay manana karma tsara zany, ary izay manana karma ratsy koa zany dia mety hahatonga fitotonganana amin'ny fiainany manaraka, mety tsy hahafinaritra azy ny fiainany manaraka. Ary rehefa mahatratra an'ilay hoe moksha izay fahafahana, io zany ny tanjona farany tratrarina, dia lasa tonga miray amin'ny brahmanina ny fanahy amin'izay fotoan'izay dia hoe izay zany ny faratampon'ny fahatanterahany fivavahana hindoista. Izay ilay hoe teraka vaovao ao amina vatana vaovao. Tianao ve zany? Izaho raha miala tao amin'ny vatako dia ho any amina vatana hafa indray rehefa maty ny vatana iny dia any mba hiainana fiainana tsaratsara koa, mba ataoko tsaratsara kokoa indray ny fiainako rehefa any. Izay ve ny heverinao? Ahoana Kristy? Izao no voalazan'i Kristy hoe i Kristy no manafaka antsika amin'ny fanandevozan'ny ota sy ny fahafatesana ara-panahy. Any mihitsy zany no tsaboan'i Kristy. Ary rehefa niresaka tamin'ny Nikodemosy izy indray mandeha dia nilaza izy tao amin'ny Jaona 7:7 misy an'izay araka ny soratra masina manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy Jesosy fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Ahoana moa zany? Ateraka indray. Isika nihevitra tamin'ilay teo aloha zany hoe maty dia avy eo mifindra amina vatana vaovao dia teraka indray. Fa ity resahan'i Kristy kosa dia manao hoe ilay olona mihitsy no ateraka indray. Dia nanontany Nikodemosy atao ahoana zany? Ary izay mihitsy ny ilaintsika fantarina. Ny Korintiana faharoa 5:7-10 asaiko ianao hamaky dia ilaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Ny olona ao amin'ny Kristy zany ilay olona iny ihany, olona tokana iny ihany, manapa-kevitra ny ho ao amin'ny Kristy dia avaozin'i Kristy ho tonga olom-baovao. Ary izay no atao hoe fahaterahan'ny-baovao. Fa tsy ilay hoe ilay olona iny dia maty izy rehefa avy eo nanao fiainana ratsy ohatra. Dia avy eo izy hoe ao amin'ny rehefa ao amin'ny vaovao izy dia mihevitra hoe amin'ity vatana vaovao ity amin'izay mba hiaina fiainana tsara. Tsy izay no resahan'i Kristy eto. Inona ilay atao hoe vaovao? Manana faniriana vaovao ianao, maniry zavatra tsara, manana fanandramana vaovao, miaina ny fiainanao andavanandro ianao dia hitanao hoe tena hafa mihitsy izany zavatra iainako izany. Ary mahazo fandresena vaovao amin'ireo zavatra rehetra hiadiana amin'ny fiainana. Ary dia omen'i Kristy antoka fa misy ho avy vaovao ho anao amin'ny fiainanao. Izany no manamarika ny fiainan-baovao amin'ny Kristy io. Asan'iza moa izy io? Dia hoy isika hoe izaho mila miezaka amin'izy io. Eny angamba. Fa izao no lazain'i Jesosy ao amin'ny 5:5 hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy izay entin'i Kristy milaza ny batisa amin'ny rano sy ny batisa ny fanahy masina dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo izy dia nofo eny ihany, fa izay ateraky ny fanahy kosa dia fanahy. Mahatakatra ny momba an'Andriamanitra. Izany hoe asan'Andriamanitra mahadio ilay fahaterahan'ny-baovao dia azon'ny fanahy masina isika dia anaiky ny sitrapony dia manao ny sitrapony no ataontsika rehefa avy eo. Tsy hoe tarihana amin'izao fotsiny tsisy sitrapo zany isika, fa isika manolotra ny sitrapony, hanao ny sitrapony, manolotra ny sitrapontsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra dia zava-dehibe ny toy an'izay. Ary mila milefitra isan'andro isan'andro amin'ny fanahy masina isika. Fa tsy hoe androany ihany dia
tsy milefitra amin'ntsony ara-pitso ndrehetrarehetra fa azo antoka ny momba tsia. Zao no lazain'ny Romana toko fahavalon'ny faraika ambin'ny folo tao am-pamaranana hoe ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Isika ihany, izaho ihany io vaovao io fa tsy mifindra amina vatana vaovao. Ary izay no andeha hirina. Raha maniry an'ilay anankiray ianao dia mety mbola hanao fahadisoana ihany any amin'ny vatana hafa raha izany no inonao. Fa ity kosa izay no lazain'ny saotra masina fa izaho sy ianao isika dia vatana iray ihany, fiainana iray ihany, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Samy mifidy an'i Kristy, manantena an'i Kristy, vavaka isika. Tompo, ampahirezo zahay mba tsy hiala aminao. Ny sitrakay atolotra hanao ny sitraponao, ary ianao kosa hampaheranay mandrakariva hiazona mafy, hifikitra mafy mba tsy hivotsitra aminao intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.